noho izany aza tao sakana mihitsy hoe tsy any am-piangonana dia tsy afaka hihain'ny tenin'Andriamanitra, fa naizanaiza toerana misy anao dia sokafo tsara ny fonao, omaly tsara ny fonao fa dia hiteny aminao ny tompo ary manakolazaina aminao izy androany. Mivavaka ary isika amin'izao fotoana izao milohan'ny anambarana ny hafatr'Andriamanitra, miaraka hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy ora afaka ny hira fileranao anao ankehitriny izay dia hiomana indray amin'ny fandrenesana ny teninao, mino fa manakolazaina aminay ianao amin'ity androany ity, manana ho tenenina aminay ianao satria ianao dia Andriamanitra tia ny olona rehetra ary mbola tsy mitsahatra izany fitiavanao izany fahasehoanao isan'andro ka noho izany dia sokafo ny fonay nizaniza mandreny ny hafatra amin'ity androany ity, naizanaiza toerana andrenesana izany mesany anatin'ny fon'ny olona rehetra ny tompo ary dia voafahavalony teny dia hanombotra ny teny ao anatin'ny fonay dia voahana sy didina amin'ny anaran'i Jesosy dia voly manelinkelina tsy ahafahan'ny tenin'Andriamanitra miditra ny anatin'ny fon'ny olona fatrika amin'ny ran'i Jesosy raha koa fiamoranao ny teninao mba hitondra vokatra be ho an'ny say aman-dreny ho voninahitry ny anaranao rirany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo. Amen. Zay ataoko fin aloha dia wow be dia be ny olona nahita an'ilay izy teo, be dia be aho nahita an'ilay izy teo. Allo ny anjarako raha riva any allo za raha riva.